Androany moa zany dia sokafana fomba ofisialy ty centre maman kangourou eto amin'ny Senoso izay centre tena anisan'ny toerana avolenta hitsabonan'ireo zaza teraka tsy ampy lanja izany hoe manome fanantenana manome hoan'ireo ray aman-dreny satria tsapanay fantatray hoe malahelo foana ny ray aman-dreny rehefa tsy ampy lanja ny zanany mitaintaina izy ny amin'ny hoavin'io zanany io velona sa tsy velona dia tianay ho fantatrareo fa tena mamonjy mahatonga an'ilay zaza ho lasa tsara lavitra ny fitombony amin'ny fisian'izao toerana izao izay rahanay compassion Madagasikara miasa akaiky amin'ny Orange Solidarité Madagasikara dia isaoranay ihany koa ny fiaraha-miasan'ny ministera ny fahasalamana ity centre ity dia misy tombontsoa lehibe indrindra ho antsika eto Madagasikara satria mora tsotra nefa araka nazavaiko hoe tena tsara be ilay izy raha ny vidina couveuse anankiray dia mitovy amin'ny fametrahana ivitoerana ny centre ohatran'ity nefa ity centre ity mahazaka zaza enina nefa ny couveuse iray ihany ny zaza tokony ao anatiny raha ny ara-dalàna indrindra moa eto amintsika mety roa ao anatina couveuse no tsy fanty tamin'ny fotoana rehetra nametrahana anazy mivokatra tsara dia hita hoe mitombo aingana kokoa ilay zaza amin'ny kangourou dia fohy kokoa ny fotoana hijanonany ao amin'ny hôpitaly dia mihena kokoa ny infection zany hoe tsara dia hotely vadinena ambaliny androany tamin'ny taona enina amby folo arivo anankiefatra izay no tetikasa nalefa ny compassion Madagasikara taty aminay voalohany hoananay safisanjara metraka anakin'indray izy tamin'ny taona dia telo efa vita efa nefany ty ambaliny zany zao dia mbola misy anakiroa hafa mbola hotokanatsika indray atoato raha ohatry misoarany hôpitaly Soavinandria manokana moa filisan-dato ny zazakely no hoe mila an'le soin manokana ohatran'itony telonjato misy ny zaza telonjato misy ny zaza izay tsy ampy volana teraka eto amin'ny centre hospitalier de Soavinandria any amin'ny sivinjato arivo mahery any na ny zaza teraka izy mandritry ny herintaona ny teraka io zany mifangaro aby ny hoe niteraka ara-dalàna matetika mety atao césarienne na ohatr'izany telonjato eo no zaza tsy ampy volana ka io tsy voatery hoe tsy ampy volana na koa tsy voatery hiditra couveuse any daholo fa arakaraky ny toe-pahasalamana io ihany ko izay mahazava-dehibe surtout-ny toerana parent kangourou moa zany satria ny ray ny-jaza koa afaka mandray andraikitra ao anatin'izay tsara ny mombamomba an'ilay atao hoe maman kangourou résistance ny ao anaty couveuse na hoe table chauffante rehefa an'izay le zaza teraka indrindra raha teraka fisavolana izy tena tanjona voalohany amin'ity fomba anankiray ity dia satria le fifamindrina nafanana amin'ny olombelona samy olombelona indrindraindrindra amin'ny reniny na ny ray sarofo tsara fa rehefa atao anaty kibo izy dia ny hafanan'ny reniny ny rahany teo tsy tonga volana nefa izy dikan'izay zany misy zavatra tsy ampy ary zay mihitsy ny zavatra tratrarina anaty hoe mbola mba mitohy izay le fifampitana hafanana izay ary zay ny vokatry ny fikarohana hoe zaza tsy ampy volana ka nampiasana ny fomba kangourou dia mivelatra kokoa amin'ny lafiny ara-tsosialy mivelatra kokoa amin'ny lafiny ara-kasa mivelatra kokoa amin'ny lafiny ara-tsaina foa mampanahy satria ampy fitiavana izy zany nampiana tanterahana hatramin'ny farany miaraka amin'ny fampinonoana azy raha teo avy amin'ny alalan'ny nonon-reniny izay mitondra fierovan-tena dia lehibe zay no mahatonga azy mivelatra kokoa dikan'izay zany tsy resaka hafanana tsotra fotsiny hoe resistance na amyle fa tena le fifampikasoana olombelona samy olombelona ary indrindrandrindra ny ray aman-dreny sy ilay zaza